Niezaka tsy niteny aho ary niezaka nandefitra fa androany dia tsy maintsy zaraiko satria izao vao tena voaporofo fa hiafara amin'ny fandatsahana ny haiko ilay izy ka tsy maintsy zaraiko eto aminareo hoy hafatra izay nomeny Raholonarivo. Ho lazaintsika moa ny mikasika an'izany rehetra izay nolazaina izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy sy ny hafa izay tokony holazaina indrindra ny fizarana ny vaovao mandalo eto amintsika. Fa mialohan'ny hiresantsika ireo rehetra izay holazaina dia aza adino aloha ny miabone ny chaîne-tsika ary aza adino ihany koa ny manao j'aime ny video, aza adino noho ny farany mametraka ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin'ny resaka ndao ary. Ny hanombohantsika azy voalohany indrindra dia ny hafatra sy fampitsahivana izay nataony ity namana anankiray ity. Tsy hay moa ny tsy ilaza any ity namana ity satria izy dia anisan'ny olona izay tena be mpanaraka ary anisan'ny olona izay azo lazaina fa be mpankafy ihany koa. Ary ny fanehoan-kevitra izay avoakany dia fanehoan-kevitra izay tsy mandehandeha fahatany fa fanehoan-kevitra amin'ny olona izay feno fianarana ary feno ny antsoina hoe intelligence. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony Herinaivo Fanisoa. Voafidy président ny commission économie et finance i Tianarivelo na ex-ministre écran plat izay nalaza ratsy tamin'ny fanodikodinana ny volan'ny Covid. Mino aho fa izay mihitsy no antony. Olona mpamono olona mandeha la guerre ho zizy jojob zay hoy fampitsahivana izay nataony ny amin'ny izany ex-ministre écran plat izany. Ary mbola nitohizany ihany koa ny fanambarana sy ny fanamarihana izay nataony. Ary mbola nilaza ihany koa izy ny amin'ny hoe mino aho fa imbiky hery laza izay ex-ministre fantatsika tsara tamin'ny corruption tratra ambodiondry nataony ary nahatonga azy nametra-pialana no ataondry zareo président commission lutte contre la corruption. Marina moa fa miandry ny fitsarana azy ny dossier an'izy roa lahy ireo eny amin'ny fantôme. Maheritafery ho ahy décourage daholo hoy izy noho ny farany rehefa nanome teny fampaherizana ho an'ny malagasy izay mpiray tanindrazana aminy indrindra ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka izay mipetraka ao anatiny io Madagasikara io. Izany no hafatra izay nomeny namana Herinaivo Fanisoa koa dia zarainay aminareo ny mikasika ny zavatra izay nolazainy mikasika ireto olona anankiroa ireto. Zay ary ny mikasika ny resaka izay nataony Herinaivo Fanisoa ho an'ny Tianarivelo sy imbiky hery laza fandeha ary isika hitsidika kely sy hijery kely ny resaka izay nataony Roland Ratsiraka. Miantefa tanteraka ny mikasika any Isabelle Delattre moa ity hafatra izay nomeny ity. Isabelle Delattre masivohany vondrona Européenne tamin'ny fanaovam-biloma azy farany ho izy. Ny fanjakana izay tarin'ny Rajoelina nangataka azy hiala eto amin'ny firenena noho ny fahasahiny nampita izay nangatahnay taminy. Izany zavatra rehetra izay voalaza izany moa dia toy ny hoe aiza ny volan'ny fond routier izay 700 miliara ariary ary tsy voahaja mihitsy ny tolokevitra ny vondrona Européenne momba ny fangaraharana ary ny zavatra hafa mikasika ny fitantanana sy ny hafa ohatrohatran'izany hoy hafatra izay nomeny solombavam-bahoaka ny Toamasina. 27 tapitrisa euro no totaly ny fanoloran'ny vondrona Européenne eto Madagasikara momba ny tetikasa amanjatony ka anisan'izany ny lalana RN6, RN13 ary RN12 sy ny fampidirana rano fisotro madio ho any Antananarivo. Ino moa anisana hafatra izay natsipitsipy ny solombavam-bahoaka ny Toamasina ny tao anatin'ny pejiny ary izahay dia mizara izany zavatra izay navoakany izany ho anareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity mba ahatonga anareo aharaka izay rehetra mandalo tsy ankanavaka izany ary tsy asiana fanavahana na aiza na aiza. Rehefa voalaza ary ny mikasika any solombavam-bahoaka ny Toamasina ndeha ary isika hitsidika indray sady hijery indray ny
fanambarana izay nataony Raholonarivo. Somary henjakenjana moa ity hafatra izay nomeny ity. Hoy izy teny ampidirana ny amin'ny fanambarana izany hafatra izay nambarany izany ny hoe nisy naka sy nampiasa ity nimeroko ity. Izany nimero izany moa dia 034 05 ary 408 11. Nanomboka tamin'ny nilatsahako fidiana solombavambahoaka teo moa izy no nisy naka ary nisy nampiasa. Nalaina sy nampiasaina ny nimeroko koa satria natao hitsikilovana ahy ary raha ny vaovao azo dia hamonoana ahy no antony nakana azy. Mariko etoana fa efa nimeroko hatramin'ny taona 7 ambin'ny 10 sy roa arivo io nimero io ary miankina amin'io daholo ny Facebook ary ny WhatsAppko, indrindra ny Telegramako ary ny emailako sy ny imoko. Hoy fanambarana izay nataony Raholonarivo. Niainga tao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo ny teti-dratsy ary izany directeur informatique ao izany no tompon'antoka. Karaha misy zavatra mahazo ahy na misy zavatra hafahafa miainga avy amin'io nimero io na ny fahafatesako Paulo Emilio Raholonarivo dia tsy miala amin'io mpiasan'ny commune urbaine d'Antananarivo io aho. Hoy hafatra izay nambarany Solonavala. Ary noho ny farany koa dia nilazany ny hoe niezaka nandefitra sy tsy niteny ihany aho na dia nisy fiantraikany tamin'ny filatsahako aza. Na dia nisy fiantraikany tamin'ny kampagne izay nataoko sy ny fiainako iray manontolo ilay fakana sy fampiasana ilay nimero dia niezaka nandefitra sy tsy niteny fotsiny aho fa izao tena voapirofo fa hiafara amin'ny fandatsahana ny aiko ilay izy ka tsy maintsy zaraiko eto aminareo. Hoy hafatra izay nomeny Paulo Emilio Raholonarivo Solonavala. Reny sy reny moa ny hafatra izay nolazainy Solonavala Raholonarivo, koa dia somary henjakenjana ihany ireny hafatra izay nambarany ireny. Fa na dia eo aza ireny rehetra sy ny ireny fanambarana rehetra izay nataony ireny dia mbola nohamarihiny ny taoriany iny ny hoe tsy miambohadidy izaho Solonavala ary tsy mandohalaka velively izaho Raholonarivo, tsy milavolefona ihany koa izaho Emilio. Izany ny fanambarana izay nataony Raholonarivo ny taoriany iny fanaovany fanambarana ny mikasika ny amin'ny olona nisy naka ny nimerony sy nisy nampiasa ny nimerony ary mety hiafara amin'ny fandatsahana ny ainy. Ajanonantsika sy atsahatra antsika hatremo ny resaka mikasika an'izay Solonavala izay, ndeha isika ilasa zavatra kely mialohany hamaranantsika ity video anankiray ity. Ny hamaramparanantsika ity video anankiray ity dia ireto sary mahafinaritra izay hitantsika ireto, tena mahafinaritra ary kanto, tena mahateo tia ihany koa. Ireto toerana ireto moa dia any Vatomandry, anisan'ny tanàna mahafinaritra any amin'ny morontsiraka antsinanan'i Madagasikara moa izany Vatomandry izany ary malaza amin'ny fiainana milamina. Zarainay izany koa raha sendra malalaka ianao dia manentana anao foana mba hivezivezy sy hitsangatsangana manerana ny Madagasikara ary aza tao latsa-danja amin'izany any Vatomandry. Zay koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navita ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao misimisy gaby hoe tsao tsao velomo.